Last tigary John na toko voalohany dia ny andininy faraika amby 10. Aroy koa izy taminy. Lazaiko aminareo marina dia marina tokoa. Ho hitanareo ny lanitra misokatra sy ny anjelin'Andriamanitra miakatra sy midina eo ambony ny zanak'olona. Teny fampanantenana io sady teny fanomezana toky nataon'i Jesosy tamin'ilay lehilahy anankiray atao hoe Natanaela. Io Natanaela io dia nipetraka teo ambanina aviavy anankiray tsy fantatro hoe inona no nataony teo. Fa rehefa nahita ani Jesosy ireo olona vitsivitsy izay niona tamin'i Jesosy, satria tamin'izay fotoan'izay Jesosy nanomboka naka mpianatra tamin'ireo vahoaka. Vao avy natao batisa teo amin'ny Jordana izy dia nanomboka naka olona tsirairay atao ho mpianatra. Nanjony olona tsirairay natao ho mpianatra. Ny hitany voalohany tamin'izay dia ilay lehilahy atao hoe Andrea, rahalany Simona. Dia Andrea indray no nifampiresaka tamin'ny Simona rahalany. Hitanao rehefa miona amin'ny Jesosy ianao, nandray an Jesosy ny zavatra tsy maintsy ataonao dia miresaka amin'ny namanao tamin'ny nionanao tamin'i Jesosy. Izay ny atao hoe vavolombelona dia mitaona azy anatona amin'ny Jesosy. Tsy tokony ny problemanao intsony zany no masaka ao andohanao rehefa niona tamin'i Jesosy ianao, fa mitantara ny fahatsapanao amin'ny nionanao tamin'i Jesosy dia mandresy lahatra ny hafa anaraka amin'ny Jesosy. Amin'Andriamanitra io problemanao tsy problème. Tsy problème io problème amin'Andriamanitra. Aminao io problème fa aminy tsy problème. Ny ataonao dia ny matoky azy fotsiny dia manaraka azy, fa izy no mitraité an'io, izy no mandamina an'io, fa aminy io tsy problème zany. Amin'Andriamanitra mitovy ihany mitraité olana kely sy olana be. Amintsika dia misy olana gravy dia olana kelikely, fa aminy mitovy ihany ny mandamina ny kely sy ny lehibe. Ny ilain'Andriamanitra aminao dia finoana fotsiny. Ary Andriamanitra tsy mitaky finoana be zany. Ozy zay raha manana finoana tahaka ny voatsinampy ianareo dia afaka miteny amin'ny teniboatra ireo mianjy raha any an-dranomasina. Amintsika rehefa misy zavatra kely dia fa mitady finoana goavana, nefa amin'Andriamanitra zavatra goavana no finoana kely no ilainy dia fa afaka anovan'izay. No izany finoana no ilaizay mahatonga azy miteny hoe minoa fotsiny ihany. Crois seulement. Alléluia. No izany rehefa niona amin'ny Jesosy ianao dia midira lalina ao amin'ny Jesosy, aza dia tena atao masaka ao an-dotsony io problème io, fa mandrosoa miaraka aminy, midira lalina miaraka aminy, atsangany ny fiainam-panahanao hiaraka amin'ny Jesosy, manaova batisa. Antanio mihitsy ny ray aman-dreny am-panao ovinany misy batisa ato, fa za te olom-baovao, tiako mba ho voasoratra any an-danitra ny anarako. Za ve mba efa afaka mandray andraikitra amin'izay? Zany ny zavatra tokony hoe any an-tsaina sy any am-po rehefa miaraka amin'ny Jesosy. Fa raha io problème anao io foana ny ao an-tsainao dia efa midika tsy finoana sady zay. Ny ilain'Andriamanitra aminao dia finoana, dia andao hiaraka, andao androso, andao hanompo an'Andriamanitra. Raha hitanao fa mety aminao ty fiangonana ty, aza mitady toerana hafa-tsony fa ato dia ampy anao zay. Afaka miteny mahitsy sy mazava ve andro any? Zany hoe tsy fanampina fiangonana zany le fanainy voninahitra, fa raha risy lahatra ianao tonga dia mijoro ato mitoera ato. Dia lazao amin'ny tompo hoe nahita tompo fa ato ny fiangonako. Reo ny ray aman-dreniko ara-panahiko tsy vezivezy tsony fa nompo anao ato ampy anary eo toroteny ato reo. Satria tena sady mazava ny azo ampiarina, tena applicable tsara amin'ny fiainako, praticable tsara, tsy vezivezy tsony tompo fa hitoetra nompo anao ato anao fanekena amin'ilay Andriamanitra topoina ato anatin'ity fiangonana ity arozanaka ato anatin'izao fiangonana izao, anaradianao zay fahasoavana miaraka amin'ny ray aman-dreny io, oka hiaraka amiko manomboka eto. Zay ny ataonao dia ho hitanao ny voninahitra Andriamanitra.
mazava sarotsy mazava rahalasana bavy malala. Aza manana souci be amin'ny fiainana, aza manana inona na inona ianareo izy. Fa ka ny fivavahana sy ny fifonana ary ny fisaorana no entinareo manambara amin'Andriamanitra ny fangatahanareo ny zavatra rehetra. Aza be fanahina fa mahavitanao ny Andriamanitra. Ny olana fotsiny nanay enao vao tonga androany dia terenao ilamandroany ny zava-misy. Efa elangeny tompony ny andro enao nefa enao tsy tonga dia vao tonga avy enao dia force enao izy andamina ny zavatra rehetra. Afaka mitory mahitsy tsara avy androany mba ho tonga mahitsy ao am-ponao le izy. Aza terenao Andriamanitra andamina ny zavatra rehetra androany fa ny fonao tereo hanompo azy. Ndao hiaraka ndao hanaraka azy. Fa elange izy ny andro enao saranao za tsy maty tamin'ny enao mbola tany amin'izao tontolo izao tany. Enao ny tokony hiladilady indray no hanery an'Andriamanitra. Sasany manome condition raha tsy alaminao anatin'ny herinandro ty tompo za hiala aminao. Inona no hidirako amin'izany izy ny tompo. Tsy nisy anao ateo lamina foana. Kenao hiala amiko ndray ve dia hisy olana. Ovay ny fomba fijerinao an'Andriamanitra. Andriamanitra tsy zavatra kelikely. Mpanjaka lehibe io mila omem-boninahitra. Mila atahorana sy ankofana ary ankovitana, anaterana fanatitra, anaterana hoaja sy ny derarany voninahitra rehetra. Andriamanitra izy afaka manao zay tiany atao. Ny anjaranao dia ny matahotra sy ny miondrika eo anatrehany. Averiko ihany, rehefa miona amin'ny tompo ianao ka mahita azy mijorova olombelona fa niona tamin'i Jesosy ianao. Na mbola tsy nahita asa azy ianao dia mijorova olombelona noho ny fatsapahanao fa nivonjena Andriamanitra ianao. Na mbola tsy sitrana azy ianao mijorova olombelona ny amin'ny fatsapahanao fa hafa niova ny tao anatinao tao rehefa niona tamin'i Jesosy ianao. Satria rehefa miona amin'i Jesosy ny olona fahasambarana no azony voalohany. Bonheur, fahasambarana. Misy pena fiadanana any anatinao any. Misy fifaliana tsy hazavaina ao anatinao ao. Izay mahatonga anao te hitsikitsiky, te himeme. Izay ny zavatra any anatinao. Rehefa tena niona tamin'i Jesosy marina ny olona. Raha tonga eto zany ianao ka niona tamin'i Jesosy, tokony miramirana ny tavanao mivoaka eto fa tsy hoe izany ataoko ny hanina hoaniko androany. Tsy izany mihitsy. Tsy tokony ho souci tsony ao anatinao satria niaona tamin'ny Jesosy ianao. Tena nomboka nanam-pinoana ianao hoe manana an Jesosy za tsy manam-panahina tsony amin'ny fiainako fa hitahana amin'izay Andriamanitra hikarakarana Andriamanitra. Amen. Ave zany raha lasana bavy malala. Salamo 2:30 manomboka amin'ny 1 ny mpanao salamo i Davida dia nilaza manao hoe sambatra ny olona izay voavela ny elony sy voasarona ny fahotany. Sambatra ny olona izay tsy isainy Jehova eloka, tsy misy fitaka ny fanahany. Mpanjaka io miresaka io. Mpanjaka nanana soavaly be dehibe, nanana trano be dehibe, trano ngeza be amin'ny mampanjaka azy. Manana mpanompo be dehibe fa izy tsy niteny hoe sambatra ny olona manana trano lehibe. Tsy lazo izy sambatra ny olona rehefa maro ny mpiasany. Tsy lazo izy sambatra ny olona rehefa tena malaza sy be voninahitra. Freniny ataony tany amin'ny sisiny akote. Fa izy hoe sambatra ny olona izay voavela ny elony sy voasarona ny fahotany. Ny fahasambarany dia namelana Andriamanitra ny fahotany sy ny elony. Dikan'izany raha miona amin'i Jesosy famelan-keloka ny tadiavo amin'izay hota vitanao rehetra hatramin'izay. Zay no ilainao rehefa tonga ao tranon'Andriamanitra ianao. Famindram-po dia miara aminy amin'izay. Feny am-pandehanana fantany izay ataony aminao fa midira fotsiny lalina amin'ny fanompona ny tompo. Mandray sandraikitra ao anaty fiangonana rehefa tena tapa-kevitra tsara. Manekeo atao batisa. Tiavo ny fiangonana. Midira ao anatin'ny atao hoe fraternité, ny hoe fralaina. Rehefa mirava ny fiangonana, aza maika mandeha mody fa mba miresadresa amin'ny namany. Naralahy, tahiny tompo manao na tena tsara ny manompo ny tompo. Mba miresadresaka kely 10 minitra alohany andeha hody. Zay hoe fraternité spirituelle, fralaina ara-panahy. Ilaina re mijanona kely iny dia mba miresadresaka kely, mba mifampitsikitsiky kely, dia mba maka namana ao anaty fiangonana. Mandray anavy ianao raha lasana bavy malala, zavatra ilaina daholo zany. Fa raha le olanao ihany ny ao am-ponao, tsy hoe ianao dia hiverin-dalana, satria tsy voatery ho reglena Andriamanitra amin'ilay andro izay tianao hireglena azy izy. Fa Andriamanitra manana ny fomba hitondrany ianao manokana. Ai ny mitondra ny fiainanao, fantan'izay mahasoa anao. Misy karazan'olona rehefa reglena androany ny problème ny rapitso izy efa tsy mivavaka intsony. Tsy izy ny tompo za mbola tsy andamina io fa ny mamaika dia zao ny orenana ho amiko. Ny anapahana ho hevitra hoe hiaraka amiko ianao.
Ny ovan'ny temponao sy ny tempananao. Ny atonga anao liana mamaky Baiboly. Andrainao teny zavatra torin'ny mpanompoka. Mba ho liana ny amina Baiboly ianao fa tsy liana ary amin'ny resaka lokaloka ry fotsiny. Satria misy karazan'olona loka ny maliana azy. Loka ny tsy hinanany vadia manjany ny sakafo. Kosa ny tompo ovaina aloha ny habitudenao manomboka androany. Tsy any amin'ny loka fa ary amin'ny Baiboly. Mandray anavy ianao raha lasana bavy tomokely ny namanao. Miresaka aminao ve tenin'Andriamanitra zao ve hoe. Allô, 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 allô. Averiko farany rehefa miona amin'ny Jesosy dia tonga vavolombelon'ny Jesosy ianao. Natao hiresaka amin'ny Jesosy amin'ny namanao. Isidore rehefa niona tamin'i Jesosy, niaraka tamin'i Jesosy volana vitsivitsy dia tena tsapako mihitsy hoe Isidore vaovao azy zany. Za mihitsy ny matsapa hoe lasa olona vaovao azy zany. Vaovao ny foko, vaovao ny fisainako, vaovao hatramin'ny fiakanjoko. Misy akanjo natakaloko any amin'ny namako dia ny namako any nalaiko aty amiko aty. Tsy ilaiko tsony satria tsy mety amin'ilay mampivavaka. Tsy nisy olona niteny tamiko hoe tsy mety io, fa ny fanahiko mihitsy ny tsy mahazo aina hoe tsy mety aminatsy reto satria za zao efa zanak'Andriamanitra afatra amin'ny fiakanjoko manomboka androany. Misy CD maro, kasety maro nidorako. Za nangady lavaka. Navoroko ny CD, navoroko ny kasety. Hatramina posteur na pihira maro. Nirovidiko ny esoriko amin'ny rindrina. Nataoko anaty lavaka, nalaiko ny afokasika, ny briquet, nodorako teo. Mayo dia efa maizy dia ozy hoe afaka ny gadrako, nandevozy ny ataloha, afaka ho ankehitriny, odia ho aminao atompo. Tsisy zava-maneno fa za rery. Tsisy mpanentana hoe ataovy mafimafin'iranao. Tsy haiko akory na première voix niraka na deuxième voix na troisième voix tsy rarako. Fa ny zavatra opoko dia zao, za mila milamina, za mila fahasambarana, za olom-baovao. Mandry anavy enao efa firy volana naraka an Jesosy io, misy décision ve enao io sa misy zavatra ilaina fotsiny? Hoy aminao misy décision ve enao io sa misy zavatra ilaina fotsiny? Raha zavatra ilaina ny anomponao ny tompo, tsy maintsy ny fiverenan-dalana indray andro. Ny antony tsy azonao eono eo ny zavatra ilainao rehetra. Tsy voatery azonao amin'ny daty eritreretinao ny zavatra ilainao, fa ndao anaraka an Jesosy. Iomezan'ny olona tsy mampiemitra, raha ny olona tsy mampiemitra. Mety ozy ny fianakavianao inona ny ivavahanao any, tsy tantsika ny vavaka. Misy zavatra tsy vita ny fianakavianao omenanao voalohany lanitra. Lova azo ny papanao omenanao fa lanitra tsy azo ny omenanao. Faharoa, fiadanana. Tsy manam-piadanana omenanao ny fianakavianao. Noho izany misy zavatra mila tsy anekenao fianakaviana. Rehefa zavatra mifanohitra amin'ny sitrapon'Andriamanitra, ny tereno ataonao na anakany anao tsy idirana. Fa ilay Andriamanitra mamelona no tompo ny fofonainao ny vavorinao, zay no atao ambony indrindra raha rasy alabavy malala. Dia laza androany hoe raiso feno ny fanapahan-kevitra. Zay ny atao hoe fibebahana na hoe metanoia. Ny atao hoe fibebahana dia avy amin'ny teny grika atao hoe metanoia. Ny dikany metanoia dia fitodiana. Sa zao mitodika inona ny any, atsimo sa inona ny any? Atsimo ny any zao. Ya. Dia ny atao hoe metanoia na hoe mibebaka, mitodika mankaty ianao. Zany hoe tana ny lalanao teo aloha fa aty ny lalanao zao. Dikan'izany misy zavatra fahitanao teo aloha tsy ho hitanao tsony satria lalana vaovao ny lalanao, zava-baovao no hitanao, fiainam-baovao ny fiainanao, namana vaovao hatramin'ny namanao. Avereny hoe fibebahana. Ny fidirana ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra tsy fangatahana fitahina fa fibebahana. Ho zay mibebaha ianareo fa efa kaiky ny fanjakan'ny lanitra. Raha te hiditra ao anatina royaume de Dieu ianao ka tianao iaina ny zany hoe fitahina avy amin'ny fanjakan'Andriamanitra zany, voninahitra avy any amina royaume de Dieu zany, tianao iainana sisotrana izany, fibebahana ny varavarana fidirana ao. Tsy fametrahan-tana ny dadapasy, tsy fametrahan-tanana ny lehilahin'Andriamanitra na apôstôly na profeta, tsy fitonanam-bavaky ny olona, fa ny fisitrahana, ny fidiranao ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra dia zao fibebahana.
Oh, misaotra anao tompo amin'izany efata androany zany. Zay le final ny efata androany. Amen, 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 amen. Lazao namoana efa nibebaka ve ianao. Satria ny varavara ny idiranao ny fanjakan'Andriamanitra hoe lazao aminy dia fibebahana. Nibebaka ianao tamin'ny ota vitanao, tamin'ny adalanao, tamin'ny fiainanao rehetra hatramin'izay, dia hiditra amin'ny Jesosy, satria Jesosy izany vavahady. Andalo amin'ny Jesosy ianao dia hiditra amin'Andriamanitra. Tanao ilay vehivavy tratra mijangajanga dia hotorana vato faty, hozy ny tompo hoe izay tsy nanota taminareo nao ka hitora bato azy voalohany. Dia samby efa nanota ireo olona tsisy mibebaka ireo mpivavaka ireo. Laso ireo nandeha rehefa avy eo. Dia rehefa nitraka Jesosy dia nahitana vehivavy. Nankaizy ireo nandeha daholo nanomboka tamin'ny zokizoky hatramin'ny zandriny indrindra. Tsisy nanamelika anao ve tsisy ka. Dia hoy Jesosy za koa tsy manamelika anao. Fa amin'izao sisa zao aza manota tsony. Dikan'izany hoe mibeba ovay le fiainanao fa andao hiaraka atsangako ianao. Misy olona teo atsangan'Andriamanitra ve eto? Misy olona teo atsangan'Andriamanitra ve eto? Atsangano tanan'izay teo atsangan'Andriamanitra. Tenenany tao atsangano Andriamanitra. Ampio tsy amerina ny adalana vitako tany aloha fa za hiditra ao amin'ny fanjakanao ary hitoetra ao amin'ny fanjakanao. Dia ahafantarana mafy amin'ny tananao iny amin'ny anaran'i Jesosy. Mazava sa tsy mazava? Dia nahita an'i Natanaela amin'izay reto olona vitsivitsy izay efa nanaraka an'i Jesosy reto. I Filipo no nahita azy. Rehefa nahita an'i Natanaela i Filipo, dia efa hitanay le voasoratra ao amin'ny mpaminany, le voasoratry Mosesy sy ireo mpaminany maro samihafa, Mesia lazain'ireo mpaminany amin'ny Baiboly ireo, efa hitanay any a Nazareta izy. Avy any izy. Dia hozy Natanaela, fa nga misy zavatsoa any a Nazareta any, tanàna kely ve dia any nipoiran'ny Mesia? Andeha izaho izy, andao antsika raha tianao hita zany Mesia zany. Dia nentany Filipo Natanaela avy any niaraka izy amin'ny rahalahy. Dia Jesosy teo amin'ny toerana nisy azy. Dia voatazan'i Jesosy izy dia hozy Jesosy, indro ilay Israelita tsy misy fitaka. Ka ny olona atao Israely tsy voatery, ny olona eto majanga tsy voatery avy eto majanga daholo, sa tsy zay? Foko 8 hitanao eto daholo. Zay hoe cosmopolite eto daholo ny foko 8 hitanao eto daholo. Tsy voatery fantatra hoe karazany olona avy izy io. Mety manao ewa izy fa tsy voatery avy eto. Marina sa tsy marina? Dia hoy Jesosy tamin'ny Natanaela, indro ilay Israelita tsy misy fitaka. Papanao, mamanao avy eto Israely. Ny ranao manontolo Israelita ianao, tsy mifangaro ianao, tsy metisa ianao. Ahoana ozy no afantaranao an'izany fa zany ny karazako. Dia hoy Jesosy, fony tsy mbola niona taminao izy Filipo teo, dia efa hitako ianao nipetraka tao ambanin'ilay aviavy iny. Hitanao zany za teo nefa ianao taty foana nipetraka, hitako ianao tany ambanin'ny aviavy. Naseho ny maha-Mesia azy, naseho ny mampaminany azy. Ianao tokoa zany Mesia ka. Nilazako an'izany ve no mahatonga anao mino izy fa zany Mesia? Toy izay mbola hita zavatra lehibe noho izany ianao izy. Eto koa miteny aminao raha lasana bava, mbola hita zavatra lehibe noho no hitanao io ianao. Lazaikeo ambanin'ny fahefan'ny tenin'Andriamanitra, mbola hita zavatra lehibe noho nefa hitanao io ianao. Lazaikeo ambanin'ny fahefan'ny tenin'Andriamanitra, sous l'onction, mbola hita zavatra lehibe noho nefa hitanao nataon'Andriamanitra taminao ianao. Halleluja! Mino an'izany ve ianao? Afaka mino an'izany ve ianao? Lazao amin'ny tery sy ampinoana ary, mbola hita zavatra lehibe mihoatra noho nefa hitako nataon'Andriamanitra tamiko. Dia hoy Jesosy, mbola ho hitanao ny lanitra misokatra. Zay zany ny tokony omeny. Aroy koa izy tamin'ny lazaiko aminareo marina dia marina tokoa miaraka tsika. Ho hitanareo lanitra misokatra zay. Satria maromaro ireo tonga teo nisadrese tamin'ny Natanaela aloha izy. Zany ve no mahatonga anao mino fa zany Mesia? Dia nanomboka niresaka tamin'izy rehetra amin'izay izy, mbola ho hitanareo ny lanitra misokatra. Ao ve? Sy ny anjelin'Andriamanitra miakatra sy midina eo ambony ny zanak'olona. Satria rehefa misokatra eo aminareo ny lanitra io, hafa mihitsy ny fiainanareo, satria midanadana ho anareo ny lanitra ozy tsy zavatra ahory anareo. Fa ozy izy hoe ny lanitra misokatra miakatra sy midina izy ozy.
eo ambony dikan'izany nareo mila miaraka amin'ny zanak'olona izy ilay zanak'olona Jesosy. Raha andeha rery nareo tsy ahita an'izany fa raha hiaraka amin'ny zanak'olona nareo, hiaraka amin'ny Jesosy nareo, dia hita lanitra misokatra nareo, dia hitanareo ny anjelin'Andriamanitra miakatra sy midina eo amboniny. Anjely manao livraison, anjely mitondra fahagagana, anjely mitondra fitahiana, anjely mitondra izay tokony ho anao rehetrarehetra. Ho hitanao izany eo ambonin'ilay zanak'olona rahanao dia Jesosy Kristy. Lazao hoe za tsy hiala aminao Jesosy, za hanaraka anao Jesosy, za ho eo aminao Jesosy, za hanompanao Jesosy, za hanao ny asanao Jesosy, za hanao ny asanao Jesosy.